ihany gabraraka tanteraka ny famoahana andramena ao Mananaravaratra nanomboka tamin'ny tapaky ny volana aogositra lasa teo ireo mponina any an-toerana tsy misy sahany hetsika nefa ireo manam-pahefanay fotony vokatry ny forongatry ny fanondranana andramena antsokosoko io. Mbola misy ihany koa ny fikasana amoaka andramena 10 taonina amin'ity herinandro ity rehefa miantsona any amin'ny 20 kilometatra miala ny ranomasiny Analila ao Mananaravaratra ny sambo mandray ireo entana ireo ho iatrany ireo vaovao samihafa voaray avy any an-toerana. Efa anatratra 2 alina mahery ireo bolabolana andramena nivoaka antsokosoko tao Mananaravaratra hatramin'ny tapaky ny volana aogositra lasa teo ho ny vaovao avy any an-toerana. Diamondra Andrenaev sy Ivrasata. Ny alarobia alina lasa teo dia nisy indray ny andramena nivoaka tsokosoko ary nalefa nafaritra tamin'ireo sambo sinoa ireo tao Analila Mananaravaratra. Tsy mandalo toamasina intsony ireo sambo mitondra ny entana fa avy hatrany dia mihazo ny toerana izay andefasana azy. Efa misy ireo lakana hazo mahazaka andramena 70 hatramin'ny 100 taonina mitatitra ny hazo any amin'ny 20 kilometatra miala ny morontsiraky Analila ary any indray no mamindra ny entana amin'ireo sambo mandray izany. Saika ireo tahirina andramena no misy mamoaka tsikelikely ary amidin'ny tompony ihany koa ny vaovao avy any an-toerana. Any anaty ala saika miala 20 kilometatra ny tanàna no anafenana ireo tahiry ary misy mitatitra tsikelikely. Misy ihany anefa ny fanapahana azo vaovao saingy tsy betsaka noho ireo tahiry izay mivoaka. Raha ny fanambarana ofisialy nataon'ny tompon'ny andramena ny taona 2022 mantsy dia efa tany amin'ny bolabolana misa 4 alina mahery tany ho ny vaovao. Atreto nefa dia mety efa any amin'ny bolabolana andramena 2 alina any no nivoaka tao Analila morontsiraka miala 10 kilometatra any Mananara. Efa 102 ariary ny kilao amin'ny andramena raha alaina eny am-potony. Misy kosa ireo teratany sinoa izay mividy ny andramena 4 alina ariary ny kilao raha ny loharanom-baovao. Efa mahatratratra ny 100 kilao any anefa ny bolabola iray amin'ny andramena raha ireo somary antonony no jerena. Izany hoe amidy 4 sy 4 tapitrisa ariary ny iray taonina amin'ny andramena raha alaina eny am-potony. Tafakatra 40 tapitrisa ariary kosa ny iray taonina raha nividianany sinoa azy. Ny olana hoy nitatitry ny mponina ao Mananaravaratra dia tsy misy samihetsika intsony amin'izao ireo manam-pahefana ny fotony. Lasa gabraraka tanteraka ary toy ireny mivarotra volamena amoron-dalana ireny ny fivarotana andramena hoy izy ireo. Lanjaina eny amoron-dalana ary tsy misy atahorana intsony ireo andramena. Nanomboka 15 aogositra lasa teo no lasa nalalaka be io famoahana andramena ao Analila io hoy ny mponina. Nisy mantsy raha nolazain'izy ireo ny mpikambana avy amin'ny governemanta nandalo tany an-toerana ary ny fandraharana ka vola tamin'ireo mpandraharaha tao an-toerana. Taorian'izay dia tsy nanatahotra intsony ireo mponina namoaka ny andramenany. Saika mivelona amin'ny andramena avokoa noho izany ny mponina ao an-toerana amin'izao. Mitatra andramena fotsiny no azahoana 4 alina ariary isan'andro ho iatrany ny nazahoana ny vaovao.